Mangadare saksi malana. Ela se mi fa caita, fona kami declara no, se paga kurma fusu, ini dia amino, fona kambanyaga venora vaka, ampasa karona siasa fat, nasunra kwasa Anga fotabe, sing Anga dari fona kasinge, angu chiku maramare. Anga dari fona kasinge, tatokchi selamatare. Anga dari, ano fufanga fone. Mangadare saksi malarina Mangadari fona kasinge Manguchiku maramare Mangadari fona kasinge Tatokchi selamatare Mangadare Mangadare saksi malarina yeah 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 Mangadari fona kasinge Manguchiku maramare Mangadari fona kasinge Tatokchi selamatare Mangadare Ano fufanga fone Mangadare saksi matilika General manadary zany de hoe manadala mahatezitra zany no dikan'izany. Hatramin'izay niresahantsika afaly miaravantsika rehetra aloha potratrika araky ny mahazatra. Misy ny maso moa zany de vity tanteraka fa tsy miovaova intsony ary ity sady fijerena akaiky ny fijerena lavitra lasa passe-partout zany ny solomaso miaravantsika rehetra tompoko fa ny miaraba ny andriambavilanitra rehetra adrainareo ary tiavina ary raha tsisy anareo tokoa tena sahirana indrindrindrindra moa ny tenako zany satria tena rehefa tena nataoko ny koty raha tsy nisy ny vehivavy tena sahirana ihany ny bandy sahirana ihany ny lehilahy ary raha tsy nisy koa ny vehivavy mety tsy niteko eny bon lasa resaka atody-tsapony reo ty fa en tout cas faly miarahaba anareo vehivavy amin'ny natratraranareo ny fetin'ny vehivavy ny tenako moa de nanatanteraky an'izany tamin'ny ramatoa na madama dia navita ny anjarako zany tsy hoe adidy fa navita ny anjarako ary tsy fantako nareo any ambadimbadiky any comme moi je disais hoe dites-le avec des fleurs ny fitiavanareo ny vehivavy manodidina anareo mialatriny amindreo ray aman-dreny lavitra fa de ny teto akaiky aloha ny vita ny vady ary ny zanakavavy faly ery le zanakavavy rehefa nomeko
voninkazo ambolena ary efa maniry. Camélia koa azy ary tena faly tokoa moa zany ity zanako vavy. Misy zavatra anankiray tena alefako androany fa vanengavian'le zanako. Tsy hoe nengaviany fa za zany miresaka am'le zanako vavy manko za matetika zany ary fanakal-hevitra mianaka ary izy tsy menatra mihitsy izy mizara ny hevitra ara-pôlitikany. Tsy afenina fa efa manao rehefa mijery vaovao zay dia tsy mba antsoina akory izy hoe avy hijery vaovao fa tena anisan'ny ankafizin'le zanako vavy ny manaraka vaovao amin'ny fandaharana vaovao sy ny karazan'ireny zany de tena gaga ary raha miresaka aminy ianao zany amin'ny resaka hoe géopolitique zany dia gaga ianao hoe ahoana ary zany ka mba hanajantsika an'le vavy kely zay dia alefako eto ny resaka mianaka de mba fa maninona tsy disponible aho ndraso aloha fa ohatrany diso angamba am'zany nidirako zany andraso kely vetivety tokoa. Andraso kely vetivety ato le izy dia eny e tohizako izy fa rehefa hitako ao de tonga de alefako fa manjary matin'le vavy tokana ary tohizako le zany hoe androany moa zany de fetinareo vehivavy fa tsy hoe fetin'ireny ka tsy tokony afangaro zay zavatra zay. Fetinareo vehivavy tokoa zany ary tsy afenina fa maro ny etsiketsika sy ny hetsika natao eran'ny Madagasikara momba amin'ny io fetin'ny vehivavy io ary samby tsara daholo izy ireny. Tao Antananarivo angambany zay hoe tany Antsirabe zay nataon'ny ramatoa Mialy Radiolina miaraka tamin'ny vadiny dia na misy dikany politiquement symbolique ireny zavatra ireny fihetsika ireny satria Antsirabe dia fiefin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ary rehefa jerena nefa le olona tonga tao ohatrany maromaro any ozy le fitenenana ka inona ny dikan'izany hoe vakanay ny tanànanao sa inona ny dikan'izany. Za moa tsy de nalala hoe satria tsy azoko vaovao eto am-pelantanako inona ny hetsika nataon'ny TIM na ny RMDM fa ny aty andafy zao de ny RMDM zao de vehivavy ny filohany. Ny any Madagasikara tokony nisy natao ho an'ny ramatoa lalao Ravalomanana. Tsy haiko loatra hoe inona ny hetsika natao fa de lakotsiny fa tsy tonga tamiko ny vaovao raha nen'ny Real TV ato tsy nagnino koa. Nefa raha misy ny radio sy télévision mamoaka ny vaovaony rehetrarehetra tsy mialon-drafy de ny Real TV kanefa tsy naheno hoe inona ny zavatra natao ho an'ny ray aman-dreny vehivavy amin'ny RMDM. Zay koa mahatonga anahy miteny foana zany hoe any aminatina kombany nahitana ny hoe aiza no mahay manaja ray aman-dreny na iza tsy mahay manaja ray aman-dreny fa tsy hoe rehefa tonga amin'ny fitondrana de rehefa tonga amin'ny fitondrana manko ianao de lahatra mihitsy ny olona manatitra gisa manatitra volotsoloza fa rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ianao de tsy fantatrao le ray aman-dreny na inona zavatra mitranga de zao. Matoa le olona napetraka ao hitarika dia eritreretinao ohatran'ny ray aman-dreny izy zany sauf hoe efa lany anga le fotoana tokony hitaritan'le olona nefa le olona tsy mahatsapa-tena de am'izay araky ny tenin'ny ray aman-dreny Ratsiraka Didier zay hoe alohan'ny aizan'ny olona manaja anao de manaja aloha tena dia manaja koa ny hafa zay ianao vao
mahazo fanajana avy any amin'ny olona. Ka zay zavatra izay sarotra ny ifampidinika amin'izay fa dia apetraka ny hoe arabaina nareo vehivavy na tratran'ny fetinareo vehivavy androany. Hiresaka kely ny momba ny kinaposy tsika rehefa avy eo, hiresaka ihany koa tsika momba ny trafikan'ny resaka hoe ahoana marina moa reto zalahy efa-dra voasambotra, tsy hoe voasambotra fa MD any amin'ny Antsiafahy ireto, satria rehefa natao ny fanadihadiana zany a, zay mahasamihafa ny eto sy ny amin'ny zavatra hafa, tsy milasy dossier zany mihitsy ny eto na dia mangina ary fa tsy maintsy misy zavatra mitohy foana sy ny karazany. Hiresaka kely an'ilay Ukraine sy ny Russie tsika dia mba hiainoy ny hiresaka ihany koa tsika an'ilay valizy misy pneu ho azaventsika rehefa avy eo, tsy maharaka ny dimy dia valizy misy pneu. Ok, indraisika an'izay fa efa saika adiniko izy teo. Fa hiaino an'ity zazavavy kely ity tsika, zazakely valo taona, ramatoa kely Marina Fleury Rakotomalala. Zay miresaka amin'ny dadany Fleury Rakotomalala. valo taona tompoko. valo taona. Attention, papa. Donc, explique un peu. Explique un peu pourquoi la guerre ne sert à rien. Pour moi, Ouais. parce que de toute façon, c'est pas nous qui voulons la guerre, c'est les autres. Il y en a. Et il y en a qui... Et surtout... Oui, vas-y, continue. Et surtout, il y a... comment dire ça? Teo zany izy dia nihezite kely izy amin'ilay izy satria maranitra be kela kely hoe ohatra hoe enregistrera bainy zazany, dia nihezite izy ary misy hésitation, ohatra miteteny izy hoe fa maninona za enregistré le papa? Pourquoi tu m'enregistres? Parce que j'ai lu ça dans ses yeux. Mais après, elle n'a pas hésité, elle a continué. Et vous allez voir, ça va durer à peu près 5 minutes, mais comme si vous écoutez une chanson. Comment dire ça? Oui. De toute façon, il y en a, c'est... Par exemple, la Russie. Vladimir Poutine avait dit de... Vous voyez, hein? Tout de suite, la Russie, Vladimir Poutine. C'est Krakenové. Les gens disent Russie, Vladimir Poutine. Vous allez me dire rien de surprenant. Oui, bien sûr, parce que ni Zaza, ni Kizi, Atiandafi, étaient très informés. Mais de là, quand même, à être précise comme ça, c'est quand même surprenant. Et on va continuer. Qu'il n'attaquerait pas encore l'Ukraine. Mais il a finalement fait. Et l'Ukraine n'était pas encore prête. T'as dit de nous amener? Poutine s'était engagé à ne pas attaquer l'Ukraine. Mais il l'a quand même fait aussi. Et si ça continue comme ça va être toute l'Europe qui va être barrée de la carte. Pourquoi barrée de la carte? Parce que si jamais ils envoient leurs bombes nucléaires et que les bunkers n'arrivent pas à protéger, n'arrivent pas à supporter l'explosion, c'est la Terre et l'Europe qui va être barrée de la carte. L'assassin ianao hoe ankizy valo taona ve? Conscient amin'izany hoe consciente amin'izany satria vehivavy izy hoe raha mitohy izy, c'est comme si elle est en train de dire
que, en fait, pour la Russie, l'Ukraine n'est tout simplement qu'une étape. Après, la Russie va s'attaquer au reste, petit à petit, de l'Europe, comme à l'époque Hitler avait fait. Enfin, elle, tout de suite, elle a compris, ouais. Ce sera l'Europe carrément aussi, nous parler de la carte, et y compris la Terre. Tanareo le hoe bombe nucléaire zany a tokony fantatra le ankizy aloha hoe ary misy olona raha anontanianao zany olon-dehibe maritra zao tsy mahalala hoe inona zany bombe nucléaire zany. Ny zavatra tiako tondrahana sy resahana zany dia zao hoe ny malagasy tsy midera zanaka fa miaina ao anatin'izany zavatra zany ka mahalala tsara hoe ny malagasy raha asianao mamoaka hevitra izy dia voalohany indrindra aloha izy manana problema na expression. Dia raha ohatra hoe dépassé ny problema na expression iny dia manana problema na culture. Ary fahatelo manana problema na connaissance. Fahaefatra ary tena gravy manana problema na savoir vivre eto amin'ilay fanajana olona zany. Expression, ato amin'ilay expression aloha na hiteny gasy io zany na hiteny faritra dia efa ao ilay gasy efa voa satria les malagasy de nature timide. Alao zay zaho timide ka na neo ny heviny ary izy indraindray dia ao mihitsy ny sasany rehefa hoe surtout en public dia latsaka mihitsy zay tsy ho latsaka rehefa omena micro mangovotra izy mena micro na hoe mba mandraisa hoe fitenenana tsy manana hevitra ekeko izay tapaka. Nefa amin'izao fotoana izao ny fomba fivoriana, fomba fiarahana miasa, fomba fanao amin'ny asa dia participative daholo, na ny hevitra na ny décision na ny zavatra ho resahana. Io zany no mahatonga an'ilay hoe raisy kely le transport, le pneu zany satria le valizy io zany sarotra ihany ny eritreritra hoe andeha hanoratra le secrétaire général raha tsy nahazo instruction tany amin'ilay ministre. Ary sarotra ihany koa ny eritreritra hoe le ministre koa andeha hanapa-kevitra raha tsy nisy izy moa zany avy eo nolazaina hoe ny fampidiniana tao anatin'ny conseil des ministres fa mbola tsy tapaka. Bon, andao raisina amin'izay. Fa avy eo ohatra nisy fialanan'lanam-paha zany dia ny ministra rehetra sisa nitavelona teo. Zany hoe nibride national teo zany le ministra. Ny zavatra ohatran'izany dia marina ny tenin'nga Serge Azafimao hoe bon raha tsisy kosa ary le izy zany dia nanao folaitra zany le ministra. Ka raha nanao folaitra le ministra dia tokony asoriny premier ministre na chef de gouvernement. Ny chef de gouvernement na président. Zay no tokony ny zavatra atao zany satria nanaonao foana le ministra. Zay tsy inoko hoe nanapa-kevitra de manière solo na hoe sans consulter ses collègues. Du moins la hiérarchie tamin'ny zavatra mitranga ohatran'io. Fa azadino fa efa niteny teto aho hoe ary zay zavatra zay dia saisisseko ny opinion mihitsy hoe efa miaingana eny ny opération de dénigrement zany hoe ny olona zay manodidina ka akaikany Andriamatoa Andry Rajoelina tsy haiko hiteny indray Hery Rajaonarimampianina Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy maintsy tratran'ny opération de dénigrement. Surtout ilay rangahy ity tanora ray ity hoe tianoka ty satria misy olona ho voatotoana ny tombotsoany raha ohatra mandeha amin'izay laoniny sy mandeha amin'izay hitsiny ny remaniement zay irrévocable ary inexorable ny remaniement zay tonga eo. Eo zany le zavatra an'izy hoe za raha nisy an'iny
Ary tena teneniko fa tena hoe reny natao hoe taolana zany. Mena ny taolana le ministera de aiza ve rangaha de tsisy atsapa hoe tsy mety io décision io a. Tsy maintsy misy nahatsapa an'izany. Ary raha ohatra mivoaka le izy hoe eradikena ny exportation-na volamena illicite de ny marina de hoe marina mihitsy ny tenin'nga Serge hoe ny manam-pahefana nisy fotoana manko a tsy afenina aminareo fa ahoana re zany hoe fihazazahana marin-drano tena hoe course contre la montre mihitsy zany hoe andeha haka consul honoraire na firenena zany. Ireny olona ireny toko de hiazakazaka fotsiny haka hoe tsy azo foiana ny valiziny noho ny resaka lalàna internationale amin'ny resaka diplomasia. De inona nefa ny ao anaty valiziny ao 4, 5, 6 na bagage-à-main. Telo de efa misy 40 kilos ana volamena et ça fait quand même 120 kilos. Et vous allez compter, ça leur fait quoi? Fa ny zavatra nadininy Andriamatoa Serge Zafimaova de zao. Ampiko kely zany ny heviny. Tena possible Serge rahalahy fa nisy ny mitondra par avion satria tsy afenina fa ao anatin'io dossier io ny tenako manao investigation io ary misy passeur mihitsy. Zany hoe any amin'ny WC any amin'ny Sodoanina no fotoanan'ireto olona mpitondra ny entana ary polisy mihitsy ny maka ny miandraikitra ny sécurité ny maka ny kitapo na ny bagage-à-main de any amin'ny WC tompoko ny fotoana. Zany hoe bien avant que l'embarquement, les enregistrements soient faits, efa misy WC roa telo midi ao amin'ny aéroport fa feno valizy bagage-à-main tompoko ao. Après un contrôle scanner zany polisy no mitondra an'ireo ary tamin'izany andro zany ny koro dia 25 millions par kilo no azon'ny polisy. De imaginez amin'izany zany hoe raha 40 kilos ça leur fait quoi? 1 milliard. De normal be tamin'izany andro zany raha misy polisy mitondra Range Rover. Tapitapika hoe même pas 1 mois. Range Rover tonga de asoloko amin'izany aloha sao de misy mieritreritra zany tonga de asoloko amin'izany nga tsara-monina. Tao anatin'ny fotoana nandovany aza adino fa anisany héritier ny Ravony Francisque izy zay anisan'ny mpanan-karena tampon-tsohatra tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny. Fa ireto hafa manaraka de tsisy antony akory na misy tokony eritreretina akory ny hoe fa mahomby le tiny manana Range Rover tapika ao. Serge tena lazaiko anao fa na nisy ara tamin'izany andro hoe nentan'ny pilote koa tsy azo zavaina, pilote koa mitondra tompoko, pilote commandant de bord ny Airmady tamin'izany andro any nisy mitondra tompoko. Ao anatin'izany ny ino izy teo na steward na hôtesy ihany koa zay efa mifanaraka amin'ny réseau le izy fa io ngambany no boky hosoratako voalohany raha tsy madiso rapport na investigation efa nanako na ny anaran'ny passeur tamin'izany tao zany mafimafy zany maro izy ny ao fa aleo atao rehefa tonga ny fotoana anaovana an'izany. Na ny mandeha sambo ary amin'izao fotoana izao rahalahy Serge de misy eto zao de misy olona mpanao spécialiste ary expert amin'ny fanaovana sokatra mijery antsika eto de lazaiko anareo fa ny sokatra tsy miakatra ny Antananarivo intsony na hoe mandeha sambo hoe mandeha avion fa efa any amin'ny haute mer any ny sokatra de mahatratratra any amin'ny 10 000 sokatra no livrena de misy sambo sinoa na thaïlandais maka an'io satria imagineo hoe sokatra anankiray à peu près any amin'ny $200 any ny vidiny livré. Et vous allez me dire hoe
$200 fois 800 000, ça fait 1 600 000 $ tokony. Dia gaga ianao hoe inona ny asan'ity banky ity? Feno tômôbilina ny tokotaniny, Range Rover fotsifotsy, ity luxe rehetrarehetra ity fotsifotsy, ny trano mitosaka dia mitosaka eran'ny tanàna satria blanchiment. Le malagasy mpiray monina tsy mahafantatra, ary le olona amin'io tanora dia tanora, kanefa any amin'ny faritra Toliara any mandeha alefandralahy amina botry na sambo. Reny olona ireny manana sambo mihitsy sambo ino izy teo vedety rapide zany, livre an'ilay izy en haute mer, satria tsy araka le garde-côte malagasy intsony le izy, dia mahatratra any amin'ny 12 000 unité sokatra le izy. Verenantsika ary tohizantsika le resaka hoe, satria izay ny tatasika, c'est du coq à l'âne. Ahafahana mandray an'ilay sujet maromaro ao anatin'le ino izy teo fait divers na ny zavatra mitranga amin'ny firenena. Ataontsika hiainan'ny marina fleurir à Kotmalala. Tu sais, il y a des gens qui se cachent déjà sous les métros Oui, je en sais. Ukraine. Oui, je sais. Mhm. Je regarde les infos avec vous. Mhm. Mais en voyant le peuple comme ça, se cacher et ne pas voir, et ne pas être sur la terre, ça va finir par être toute la terre entière comme ça. On va finir par vivre sous la terre. Et ce qui fait mal, ce sont les enfants. Parce que il y a aussi les amis, l'école et aussi des rendez-vous importants pour les adultes qui risquent de perturber leur travail. C'est vrai. Hitanao amin'izany zany hoe fantatry le zaza zany hoe tena manimba zavatra be dia be le miady hozy izy. Parce qu'en fait, ça venait d'elle, le fait de dire la guerre, en fait, ça sert à rien. Et vous allez entendre sa conclusion vers la fin. Histoire que... Ouais, c'est vrai. Ils seront traumatisés. Oui. Ils ne voudront pas que leurs enfants ont la même histoire qu'eux. Ouais, c'est vrai. Donc la guerre ne sert à rien du tout. Plutôt parler autour d'un petit café. C'est pas parce que ce pays-là est allé avec ce pays-là que tu dois provoquer la guerre juste au milieu. Non, c'est comme l'amitié. Si ton ami ne veut plus être avec toi, ton meilleur ami, tu t'en fiches, tu trouves un autre ami. Tu joues avec les autres. Et si cette personne veut, et si ton meilleur ami, qui n'est plus ton ami, va avec une autre personne, il va finir par regretter parce que son ancien ami il aura plus d'amis que lui. Donc, d'après toi, Poutine a tort alors? Il a tort. Oui, de déclencher la guerre comme ça. Il y a déjà une partie de l'Ukraine barrée de la carte. Ça va finir comment à la fin? L'Amérique, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le pôle Nord, le pôle Sud. Ah non, jamais de la vie. Voilà. Une fille de 8 ans intervient de la sorte. Ianao zany mijery an'le toile adihevitra mandeha amin'le adihevitra rehetra amin'ny karazana fa tena hitanao mihitsy hoe misy olon-dehibe fa tena vendrany. Tena miala tsiny amin'ny tena izany hoe tena aiza hoay, tena le rafim-pampianarana aty ivelany ve no mahatonga an'le zaza ohatran'izay sa le fomba fitaizanao azy atao trano sa inona? Tsy afeniko hoe mialo zany ny zanako tena hoe ataoko anatin'ny liberté d'expression. Voilà ce que je dis à mes enfants et ça c'est depuis. Quand tu amènes un propos,
tu défends par des choses réelles et avérées. Quand tu as tort, reconnais tout de suite que tu as tort. Mais quand tu as raison, tu dois savoir défendre ton cas, sinon ton raisonnement. Ça y est là. Oui, mais je n'ai miaro ny hevitrao raha marina. Fa raha ohatra diso ianao dia aleo mireconnaître hoe tonga dia diso. Azonareo? Zay le fandehan'izy. Ka raha ohatra ianao zany ao tokantranonao ny zanakao normal be le zazavavy raha ohatra n'ireny, ao tokantranonao ny zanakao ninona taona. Misy an'le olona zay zao a, le zanany tena tonga dia mipetraka adihevitra be teto zany indray andro zay, dia sinoa, le mamaly be le zanany tonga dia midaroka mihitsy. Tena teneniko anao a, tamin'izay any teny hoe tsara be ny karakteran'le bandikely, fa il faut tout simplement diriger, orienter cette énergie, cette puissance, cette agressivité, et surtout ce caractère de qui ne se laisse pas faire. Ny environnement sy ny contexte amin'izao fotoan'izao dia mila olona mihitsy, on a besoin des gens qui ne se laissent pas faire. Surtout quand ils ont raison. Fa ny zavatra mitranga any Madagascar, ny amin'ny firenena mahantra, et les gens qui ont raison, ils se laissent faire. Et ça, je ne suis pas d'accord. Ary zay no mahatonga an'le firenena mihitsy tena mahantra. Raha ohatra zao dia ny antsika, tonga tsika dia miantsampy ato amin'le hoe, miantsampy ato amin'le hoe CNAPS zany avy eo. Tena lazaiko anareo hoe nanao édition spéciale tamin'ny lahady hariva, tena niteny taminareo hoe Jojo, il a raison. Satria intérêt commun ilay izy, intérêt général. Ary en plus, raha ny lalàna frantsay aloha zany, raha ny lalàna européenne, il l'a fait tsy azo ampitoviana ny délation sy ny lanceur d'alerte. Tsy fantatro moa ny lalàna malagasy raha miprévoir an'izay na tsia, fa ity ny lancen'le dala ny alerte sy ireo équipe miaraka aminy de manière désintéressée. Zany hoe raha ohatra zany nisy fangataham-bola atao hoe entre un lanceur d'alerte domestique local zany tany Madagascar sy ny lanceur d'alerte taty an-dafy, raha nisy échange-na vola atao dia miala-tsiny kosa aloha Jojo, fa dia midoboka ianao. Fa tsy mino aho hoe nisy échange-na vola atao fa noho ny fitiavana an'le tombontsoa an'le orinasa hoe potika ity orinasa ity, fa tonga indray Pablo Escobar anapotika an'le orinasa. Zay no nahatonga anahy niteny hoe admirable le courage niraisin'le olona, le équipe-ny Jojo. Inoy, zao no teniko tamin'izany mba ahafahantsika malala hoe eto anie tsisy zavatra foronina e, fa isika koa mora manadino. Lahady nanao édition spéciale an'io, ary tamin'izany dia efa niteny hoe tsy mino ary miangavy ny fitsarana tsy hanagadra an'ireo olon'ireo satria admirable les volontés, admirable le courage. Satria raha tena fitsarana mahitsy, azo atao tsara mihitsy ny hoe rehefa tsy prévu amin'ny lalàna malagasy dia maka mitsaingoka amin'ny lalàna frantsay, pour ne pas dire européenne rehefa avy eo. Ary tena voalaza tsara mihitsy ao anatin'ny préambule na anatina lalàna tamin'izany andro zany, fa lalàna izay miankadrena amin'ny légiféré momba ny ireto na izahay lanceur d'alerte dia mazava tsara mihitsy hoe le lanceur d'alerte est animé de bonnes intentions, agissant pour ce qu'il estime être le bien commun, l'intérêt public et l'intérêt général. Il s'agit généralement d'une action bénévole et désintéressée. Zany hoe à partir du moment zany raha vao tsy hoe bon
travestisenao zany le hoe intérêt bien commun, intérêt public, intérêt général. Kanefany aianao nanao an'io men'olona vola ianao zany. Men'olona vola ianao hoe tiany saosy rangafa meo anahy le dossier. À partir d'izay raha vao démontré zay vitanao tompoko satria miala sy mivoana an'le lalàna ianao hoe il s'agit le soratra tsara ao anatin'le préambule hoe il s'agit généralement d'une action bénévole et désintéressée. Miteny an'izany tsika tompoko teto hoe bon c'est vrai nisy violation du secret professionnel ary tena risque be zany mivioler an'izany satria mampigady zany. De teo any satria fantatro le fomba fiasan'le lobbying napetraky nga ireto le macaques, moi je les appelle les macaques, les magouilleurs, le réseau, j'allais dire le mafia networking, réseau mafieux zany tiako teneny. Fantatro ny fomba fiasan-dralahy ka na ny lalàna tokony de zany izy profiteny am'le tsy prévu ao anatin'ny lalàna malagasy hiopetahany amin'ny zavatra tsisy dikany eo le izy nefany dans tous les cas amin'ny 21 mars io zany satria soran'Andriamanitra zany de l'accès sady le DG moa mba olona nianatra ihany koa malala hoe potika am'ty satria lanceur d'alerte reto olona reto tsy maintsy se documenter izy ou le gars il a fait ça de manière désintéressée, il a fait ça pour l'intérêt public, le bien commun, le bien de la société, je dois me rétracter, retirer ma plainte. Azonareo? Eo zany le hoe de tafiditra ao anatin'izany izahay journaliste d'enquête, journaliste d'investigation hoe tsy azonao atao mihitsy ny sambotra anay à partir du moment izy intérêt commun, intérêt public, intérêt général na hisambotra na hitory surtout aty an-dafy zany fa hidona mirindrina fotsiny eo anao raha ohatra hoe zavatra tsy maintsy tokony ho fantatry ny vahoaka, tokony ho fantatry ny opinion ny zavatra tenenina sy ny zavatra lazaina fa tsy mivoaka an'izay cadre zay même dans le cadre ny vie privée satria iny olona iny hitondra firenena rehefa aveo dia tsy maintsy lazaina jusqu'au moindre détail kita hoe miboridana le olona dia tsy maintsy lazaina satria misy ihany koa zay ao anatin'io lalàna io ihany, ao anatin'io préambule io ihany na ny cadre miresaka an'io lalàna io surtout aty Europe de milaza hoe raha ohatra ianao tompon'le dossier zay tokony lancer ny alerte nefa ianao tsy miteny vaky le izy aveo tafiditra ao anatin'ny kio, tafiditra ao anatin'le complicité ianao ary am'izay fotoan'izay ianao vao maika tsy afaka. Azonao? Zao zany définition atao hoe lanceur d'alerte. Nareo député malagasy zany tokony hijery ny amin'io hoe lanceur d'alerte io satria tsy haiko na efa prévu amin'ny lalàna gasy io satria ho aza tsy mpahay lalàna fa mianatra lalàna isan'andro isaky ny kazy miseho amina fait divers na amina fait de société na ny Madagasikara na aty an-dafy satria raha vao tsy hainao ny base-ny rehetrarehetra zany de zao ninona teneninao Caravati bien encadré par la loi sy ny législation teneninao de zava-poana satria maro ny olona no miteny par leur sentiment de efa miteny azay tsy zay no izy fa que dit la loi alohan'ny tenenanao zavatra alohan'ny anaovanao zavatra de tsy maintsy zay foana hoe que dit la loi dia à partir an'izay anao mitondra ny fanazavanao misy ny fanazavanao rehetra ny am'izany tiako tenenina aminao de zao tsara ny mijery ny mianatra ny zavatra tsy hain'ny tena mba hampandrosanao sy hampivoatranao na de sarotra raha ho an'ny sasany zany zazakely 20 taona reto géopolitique eny resahanay mianaka teo hoe zazakely 20 taona de efa malala hoe le Russie kay nanafika ny Ukraine
dia mety hitohy aty Europe ty, hitohy any Amerika, Afrika sy ny karazany, dia ahoana ozy izy que va devenir le monde? Poutine natao rozy izy. Jamais, hein? Any amin'ny farany tonga dia faranany amin'izay mihitsy izy jamais, hein? Izao izy amin'izany, isika olon-dehibe ao anatin'le fisehon'ny tantara zany sy ny karazany. Ka azavaiko tsara zany hoe aiza indray moa izy teo definisiana tsara mba hitovy ny référence sy ny oui émotif fotsiny. Tsy ny sentiment no zaraina manao fandaharana ohatrany tony. Tsy zao manko le izy. Efa be dia be le fandaharana any Madagasikara miandraikitra sy miresaka an'izany atao hoe fait de société na fait économique sociaux, si l'on peut dire. Fa mba hampiavaka anao hoe mba misy plus-value, misy valeur ajoutée ny zavatra entinao, dia tsy maintsy zavatra à la fois ianao tena technique ary manaraka ny norme, à la fois ianao mitondra zavatra vaovao ao anatin'le monde izay ifampizaranao. Autrement, ça vaut rien ce que vous dites, mais tout simplement de la populace. Ny fandaharana natao sahia tsy manana objectif andehanao candidature politique na hoe andeha haka fitondrana. On est complètement désintéressé par rapport à ça, du moins tenako. Donc zany tsy maintsy mijanona technique zay. Précision sur la définition du lanceur d'alerte. Sera considéré comme un lanceur d'alerte une personne physique qui signale ou divulgue sans contrepartie financière, et nous savons, sans contrepartie financière directe et de bonne foi. Zany hoe tsisy vola miainga zany nangalana an'io. Ary bonne foi ianao manao an'io, namoaka ny information portant sur un crime ou un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Ity faranty un préjudice pour l'intérêt général là nataony Gadjojo izay negaviko ny tsara hoe okarere olona aza fangaro le intérêt général, ny intérêt général là par rapport am'le intérêt an'reto le mpanao trafic d'influence na abus financier na abus de statut na abus de situation. Satria hoe olona akaiky ny flou ve? Encore faut-il, encore soit-il, tokony ho fantatra koa inona le implication le flou ao anatin'io. Hoe tafiditra ao anatin'io ve le flou? Satria zavatra tena mandeha be manko amin'izao fotoana izao. Amin'le fisolokiana zany hoe ozy ny flou. Le ianao zany paralysé tétanisé fotsiny eo le mpitsara na le mpanapa-kevitra tonga dia manapaka. Nefany tena miteny anareo, oui, abus de pouvoir. Fa problème ane tsy manana pouvoir le olona prima donna. Il n'est pas au pouvoir le gars en question. Fa abus de statut izy satria ouais, namana akaiky ny filoham-pirenena. Considéré, oui, mais vous avez raison quelque part. Satria il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est lui le vice-président de la nation. Après le président, lui-même, il peut donner des instructions au président pour que le président il respecte. Est-ce vrai ou faux? Une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit international ou de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Mazava be zany fa amin'ny aty an-tafo zany. Raha hoe complètement désintéressé des actes, dia vous gagnez votre procès. Oui. Fa ny kaninga Julien Assange zany mbola tsy mivoaka ity lalàna ity Andriamatoa Rakotoavelo sady encadré tsara mihitsy hoe ny zavatra stratégique concernant la nation, surtout ny resaka terrorisme, stratégie contre le terrorisme sy ny
ny iny izy teo ny stratégie de défense nationale tsy azonao avoaka. Ka tsy tadidiko moa le cas ny Assengue fa Assange moa filaza Julien Assange fa tsy Assengue. Assange, tsy tadidiko iny fa vous m'excusez, je ne pourrais pas trop m'étaler et m'aventurer par rapport au sujet, mais tout ce que je me rappelle du film, oui, nisy violation tsy hoe ihany fa ny tena nisy violation nataon'ny adala ary ny problème tamin'izany fotoana zany mbola tsy vonona tsara ny loi Sapin. Donc loi Sapin manko ty teneniko ty. Enfin, introduit par la directive, la loi étend certaines protections offertes aux lanceurs d'alerte, notamment la protection contre les représailles. Zany hoe ny tena marina zany ary eto dia efa miteny Andriamatoa matonta général Nick Knapp fa tsy azonao atao tompoko ny manao représailles indrindra ny directeur amin'ny ressources humaines ny Knapp sa hoe roahanao reto ekipa miaraka amin'ny Jojo reto. Tena tsy azo atao zany fa raha zany no ataonao dia tsy mbola nanao an'izay fa tena ho zao hoe possible hisy grève générale na syndicaliste au Madagascar. Et à ce moment-là, ce sera la fin. Ce sera la fin pour le pouvoir. Donc, moi, aujourd'hui, protection contre les représailles aux personnes physiques et morales qui aident le lanceur à effectuer son signalement interne ou externe ou une divulgation publique. J'en ai. Manana soa zany arakaraky ny ambiance ao anatin'le société na ao anatiny no avoakany izy mialerte ny hiérarchie zay misy zavatra tsy milama ataon'ity le collaborateur ty kanefa le zany anaty zany de jereo tsara toy le famakina an'le izy am'le préambule na am'le définition de hoe permettant de protéger notamment des syndicats. Voarao zany ny syndicat, ni association, des collègues ou des proches qui peuvent accompagner le lanceur d'alerte dans sa démarche. Ça va bien zany membre zay no nasariko ny teny hoe mpitsara mba miangavy anareo relaxeo LP moa mena an'ireto olon'reto fa raha ny tena marina teny eo ihany tonga de hoe nul ianao hoe ahoana moa zany ny filazanareo mpitsara azy fa mba meo ana le terme raha misy mpitsara eo fa tonga de hoe classé zany sans suite les dossiers satria tonga de hita flagrant be hoe ty olona ty président na syndicat donc il est dans son plein droit par rapport à l'intérêt général de la société, l'intérêt commun, et il a fait l'acte de manière désintéressée. Tokony ho fantatry le mpitsara zany fa matoa le mpitsara mbola miazira hoe un 21 mars ihany zany hoe un 21 mars zany raha ny tena marina tonga de manapa-kevitra amin'ny fitsarana hoe classé sans suite ty dossier ty satria non seulement misy vice de forme tsy tokony atao garde à vue akory ny Jojo araky ny teneniko iny. Enoy tsara ny teniko tamin'izay andro zay mba tsy hisian'ny fitenenana hoe efa après ianao vao miteny za tokony ho niteny teto ary ny teneniko voalohany hoe tandray moa anao erreur nareo enoy avy ny fitondram-panjakana. Asivo circonstance ara-dalàna toko manara-dalàna scrupuleusement fa raha zany misy vice de faux procédure dia nul non avenu le fitsarana da zany de miangavy ny fitondram-panjakana. Asivo circonstance marina fa mifolaitra nga Jojo tena folaitra be le izy satria violation na secret professionnel
Et il en est conscient parce que président anat syndicat izy. So kosa reo olona. Le intention anatiny amin'le fitiavana an'le firenena ho anareo mpitsara zany je m'adresse à vous, mesdames, sinon messieurs les juges, procureurs ou substituts. Le intention anatiny hoe manavitra amin'ny fireneko aho. Io ndray tokony mba ingaviana aminareo mba valorisenareo. Mesure ohatrany hoe sursitaire na zay tsy mitouché ny carte ny bulletin numéro 3 na numéro 2 ny tsy haiko, surtout bulletin numéro 3 ary mba tsy ampatonga azy ho voaroakan'ny asa mba engavianareo tokoa mba sur exception ny valeuran'le fitiavan-tanindrazana valorisena. Misy cas ohatrany à peu près tany Afrique zay le izy a. Et nous les cas tany Afrique du Sud azavaka anareo. du Sud, hein. L'acte en soi n'est pas mauvais, ou le fitsarana, ary tena admirable encouragean'le incriminé zany na le accusé tamin'izany. Il a fallu que le président Mandela s'était interposé pour dire oui, c'est vrai qu'il a violé la loi, il a enfreint la loi, mais c'était les gens qui ont exploité le dossier, qui ont eu la maladresse d'exploiter de manière tenteo foana mihitsy moa tsy mba fomba Mandela miteny traité manao phrase masitsika tamin'izay ary tsy avery kokory fa izy tsy nitenin-dratsy fa masika be mihitsy izy tamin'izay. Et rehefa filoham-pirenena surtout un président fort et respecté comme Mandela dia nomeny ny fitsarana 4 mois le dala le olona sursitaire ary niangaviana vehivavy le olona tamin'izay ka niangaviana le orinasa satria zay koa manko nahatonga an'le zay circonstance atténuante le satria vehivavy naka ny courage zany hoe tony tsy maintsy avoaka ary ny zavatra nahafinaritra dia zao ilay directeur général an'le organisme lasa voaroaka noho ny abus nataony ary nigadra mihitsy fa tsy ilay zazavavy lanceur d'alerte nanao violation en secret professionnel ary ilay mpanao gazety c'est n'exploiter les dossiers de manière abusive sans l'accord de la dame, du moins de la jeune fille, parce qu'elle n'avait que 32 ans. Nous saute une licence, et tsy afaka miasa ho mpanao gazety tsony izy nandritra ny 5 taona zay ny saziny. Zany hoe ny antony ilazana zany zany a tamin'izany dia efa miprévoir hoe ireto olona ireto raha niaraky ny intention admirable et désintéressé dia afaka izy satria le objectif pour l'intérêt io zany sarotiny amin'io raha tokony hoe mpitsara zany amin'izao fotoana zao n'aiza n'aiza misy azy eto ambonin'ny tany ninino nakita ataon'ny olona zany dès l'instant ça représente de manière désintéressé, bénévole, ny acte ataon'olona anankiray fa tout simplement, tout bonnement, pour l'intérêt général, l'intérêt commun dia afaka le olona. Zany hoe za zany afaka miteny zany hoe tonga amin'ny 21 mars afaka ireo olona eo. Fa izao inona kosa raha ny conséquence an'izay dia eo tsika niditra amin'izay amin'ny fanazavana teknika amin'izay ary. Ao dia efa teknika ilay teo ny rétractation
parce que semble-t-il, le directeur général s'est désisté, il s'est rétracté. Je me dis que nous en tout. Ça dit, les faits sont avérés maintenant. Autant Karazana aveu, reconnaissance des faits dans les dossiers lancés en alerte. Un examen, tu vois, en fait, de facto, ils n'y restent pas. Missi, il a abus. Amzef tonzay, zavatra roa no mitranka ary mifampiakiny reo. Démissionna GADG na asorona GADG. Zao misy cas ohatran'izao Antananarivo eo Madagasikara. Tena mialatsiny tompoko ary fonako miteny an'ity satria même si vous le pensez tout bas, moi je le dis tout haut. Sarotra manala olona avy ao Antananarivo eo amina plasina décideur anankiray ninona folaitra ataony. Faute grave ity nataony GADG ity. Fanontaniana mipetraka dia zao. Midésisté ianao. Satria raha mitoro ny société dia tsy ianao DG ianao no mireprésenter légalement les sociétés. Enfin, ça doit être une décision prise par le biais de la résolution au niveau du conseil d'administration. Raha ohatra izy tsisy décision commune, majoritaire, au niveau du conseil d'administration, logiquement, zany, fa de hoe, de manière mystère personnel, mystère fa adinoko, nous n'en pas un GADG, unilatéral plutôt, nous n'en pas un GADG, ouais, je vais désister. Dia miteny aminareo aho hoe faute grave koa zay fanoromana. Satria là on parle de l'intérêt de la société koa. Zany hoe hafa zany ny intérêt commun ary zay narovany GADG fa ny GADG koa manana statut-any zay voafatry ny lalàna hoe tsy afaka midésengagé fotsiny zao izy satria ninona lazaina dia misy constatana faute sy fay violé tao anatin'ilay société fa ny intention aveo désintéressé dia afaka ry zalahy rehetra fa au niveau en direction générale tsy afaka se rétracter de manière unanime ohatran'izany DG. Donc deuxième faute zany. Première faute, abus. C'est efa aveu io ataony io hoe se rétracter izy. Faharoa, est-ce que c'était une décision unipersonnelle ou bien décision du conseil d'administration? La décision du conseil d'administration dia mba afaka zany le ry amin'izay. Fa izao eto amin'izay nahafantaranareo hoe impartial ity fandarana ity, mais on doit toujours rester technique. Fa izao tsy midika zany tompoko hoe satria le zavatra efa manao des aveux na hoe aveu mihitsy hoe misy le zavatra, avéré le zavatra. Tsy ilaina akory démontrer satria le fait anao se rétracter dia mireconnaître anao hoe tsy afaky-tsika amin'ity fa ho resy d'avance fa aleo minégocier amin'ireto syndicat reto. Tsy midika izay hoe tsy manana droit ny fanjakana hanao ouverture d'enquête na procureur de la République satria ny CNAPS dia société d'État. Zany hoe ireto syndicat zany rehefa tsy hanao ny fanjakana dia afaka mitory ny direction générale sy ny une partie amin'ny administrateur satria mitombona mihitsy le fanontanian'le nga randrana tsy haiko iny hoe ny ireto administrateur zay solotena mipiasa tao ve nanapa-kevitra n'ireny fanapahan-kevitra ampiasana ny vola ireny ho ana tierce personne na hoe privé. Dia eo zany
no mandeha ny affaire zany hoe en fait sy ny DGM mety hidoboka ao anatin'io fa c'est un réseau mafieux araky ny tenena tafiditra koa ny conseil d'administration zay nanapa-kevitra an'izy indrindra fa ilay corrupteur zay nicréé an'le corruption fa ny zavatra hitranga zany da zany tena miteny je m'adresse au pouvoir central satria ny antsika centralisé daholo faites l'enquête continuez jusqu'au bout quitte hoe gadra eo nafantaran'ny olona hoe ity filoham-pirenena ity ne ka tena olona impartial ary miezaky mianadio autrement tompoko ho sahirana ihany ianao satria le olona hitombona am'zay fotoan'zay le hoe ozy président fa à quel moment no tsy ozy président zao manko tokony ho fantatritsika de zao rehefa tsy manam-bola ny fanjakana dia matetika any amin'ireny société d'état semi privé reny no maka vola ary raha mino tena mino tanteraka mihitsy fa any amin'ny havana sy ny aro any de tena mety possible hoe bankropotra ozy ny gasy fa tena possible mihitsy hoe tena vitany dala amin'ny ambongadiny tsy te hilaza zavatra betsaka amin'ny trano mena be o Beririko fa raha indray andro any ny namako ny tonga eo amin'ny fitondrana de tsy maintsy hiverenako ny procédure d'acquisition io satria tsy azoko tenenina eto tant que tsy tonga eto am-pelantanako daholo ny dossier fa ny procédure nanaovana an'io sy ny passe magique nanaovana an'io de fantako tsara satria anisan'ny concevoir ny projet io ny tenanay zao tamin'izany andro zany ary sahirana raboly io de rehefa miproposé ny PCA Andria Malagasy tamin'izany andro zany ny visité tao atoko hoe zao no amarotany sonaparany na ohatran'izao de ny tena moa tamin'izany ny intéressé anazy izy fa problemako tamin'le izy le trano mijoalajoala nefa mipartina kely de kely teo zany nampatonga anahy hoe bon tsy intéressant ty raha ohatra hoe misy fa bon haiko tsara ary fantako le dossier donc zany tiako tenena anareo hoe fantatro ny mode opératoire an'le olona incriminé ao anatin'io zavatra io tsy afaka manonona ny anarany satria tsy manana ny dossier eto fa sinona anankiray irréfutable les rétractations nataon'le DG c'est comme il est en train de nous dire ouais vous avez raison les gars moi je vais retirer la plainte quoi qu'il advienne c'est une reconnaissance de défaillance hein. À ce moment-là marina zany ny teniny ny dossier navoaka ny gadjojo dia tsy maintsy misy ouverture d'enquête ataon'ny fanjakana par rapport amin'io ary mitony enquête de statuer hoe définitivement zao manko tiako fantatrareo fa rehefa mivoaka iny dossier iny de premier concerné no natsoinay voalohany aloha tsy ny décroché izy satria ilaina fa miezaka manao an'izany ty fandarany ty hoe ahoana ny hevitrao fa ny anaranao de voatonontonona amina zavatra ohatran'izao tsy ny décroché le olona faharoa nandefasana message izy hoe hanao interview anao fa misy proof zany fa amin'ny statut privé azy amin'le échange zany izy moa tsy namaly donc rehefa tsy namaly izy manana droit mipublier an'izy satria izy tsy namaly fa ny vakiny ny misoratako voalohany hoe hanao interview aminao par rapport amin'ny dossier anankinapy io sady tsy mivakiny le izy tsy namaly izy hatramin'izao
dia farany iny teneniko hoe devrions-nous croire que les allégations vous concernant sont vraies. C'est-à-dire, il y a à peu près 4 jours ou 5 jours de cela. Dia sady tsy vakiny iny tsy namaly izy satria fantany satria ho mafy ny fanontaniana apetrako amin'io ary tsy maintsy avoakako amin'ny fandarana satria izay zavatra matoa izy mamaly dia tsy maintsy misy ny procédure respectena hoe manaiky ve ianao fa ho avoakako ho hen'ny olona ny teninao. Ka ny tiako tenena aminareo hoe ny olona concerné ao anatin'io dia mba miangavy kosa amin'ny fanjakana zany na ianareo syndicat hoe alefaso manaova contre-attaque nareo indray miporter plainte ho an'io réseau de mafia manao iny izy teo abus ao anatin'ny knaps io. Ary za sura ho afa any amin'ny fiava, any amin'ny avo, any amin'ny havana misy io. Suran'izany a. Ho an'le olona kosa par contre zay namoaka ny dossier ka natonga an'le rangahy hoe Jojo identifié tao anatin'izy dia moi je vous dis que ça a été une maladresse fondamentale ary zany zavatra zany koa voararany lalàna aty andafy. Tsy azonao atao mihitsy quel que soit les moyens hoe mamoaka zavatra ianao marina ianao fa lanceur d'alerte fa tsy azonao atao mihitsy hoe identifié par les choses, par les paramètres, par les informations, par les détails ô combien présentés avec beaucoup de maladresse d'identifier les sources. Tsy azo atao zany. Fa bon, malheureusement, ianao tsy mpanao gazety ary tsy lanceur d'alerte officiel ihany koa. Ohatrany hoe vitavita le izy. Fa ny tena marina zavatra ohatran'ireny condamnable. Satria vous avez mis la vie d'une personne en danger par manquement aux obligations de prudence. Mise en danger de la vie d'autrui par manquement d'obligation de prudence. Voasoratra ny lalàna zany tompoko. Mino fa mahay lalàna tsara ianao dia tokony ary zay mahagrave azy. Lasa circonstance aggravante satria ianao mpahay lalàna. Dia nefany tsy norarahinao fa nataonao ihany le izy satria molamola hoe za manana vaovao, manana skopy sy ny karazany dia tsy atao ny ino izy teo ny procédure d'usage. Normal be satria ianao tsy mpanao gazety donc tsy hainao zany na dia hoe mpahay lalàna ary fa ny olona fotsiny manjary voasambotra ary zay no mampagaga an'izy. Avy amin'le olona namoaka an'le dossier publiquement na voasambotra an'iretsy dia reto tsy mahalala akory hoe ity raha matotiana nahatonga anay voatra zao. Io moa tsy dirako fa za tsy manana intention hoe andeha hanao populisme amina resaka affaire politika ka hoe hanao zavatra populisme eto. Ny zavatra ataoko eto dia milaza ny marina mahita zay marary, zay tsy marary mahita hoe ohatran'ny tao vous avez été manipulé les gars pour des intérêts tout simplement politiques. Et ben voilà, vous avez payé surtout monsieur Jojo 2 jours de garde à vue. Ny olona misinanina misotro champagne manao an'ity mety rehetra ity amin'ny fiainana. Ianao midoboka ny weekendinao hitanao tamin'ny fiainanao teto zany hoe voasambotra any amin'ny cybercriminalité. Mba adinidinio ihany nareo. Zay nianatra nampitaiko teto fa tsy nananatra an'le olona namoaka an'izy izy moa zany ho nanatra azy. Expert manam-pahaizana be amin'ny lalàna ireny tena fara-tapotrohatra. Fa le lanceur d'alerte no teneniko ary anariko hoe mba afidifidio ihany ny olona amenareo dossier. Fa ny olona ane objectif politique ka raha mampita anazy le zavatra amenao ka ampatonga anazy ho premier ministre
na misy ty ny fitsarana rapitso de efa baibay ianao fa ve izy mody manao baiko fotsiny aty andavitra aty de ohatrany hoe izy ny tompon'ny santsila sy tompon'ny salegy de ianao vous payez. Oui, et c'est bien dommage zao lasa mipetraka ao anatiny aminao hoe tandremo fa tsisy orinasa handray anao tsony sanatrian'izany raha voaroko ao amin'ny knapo sao ianao satria ianao androany mety tsoran'ny olona satria matanjaka be ny conséquence an'io raha ohatra manao représailles nga DG na ny conseil d'administration mafy be ny conséquence an'io dikan'izany l'État, le pouvoir politique a intérêt très rapidement à calmer cette situation. Mais là aussi, c'est grave, c'est que azadino ripitondra. Ireto cartelana volamena, ireto cartelana cocaïne, dia miezaka mametraka korotana pour qu'ils puissent ravir le pouvoir au détriment des opposants. J'entends opposants, officiels, Ravalmanan, et Rajonar Mapian, et consorts. Et le pouvoir actuel, l'Andematou Andradjel, ils sont en train de créer tout un ensemble de déstabilisation pour ravir le pouvoir. Tu me tends un peu tout. Exploiter notre amdene, c'est une tolle en amdene de valise, mis sur roulette reine. Io zany izy de gaga ve anao raha maheno hoe io am'izay anao am'le tafiditra ao anatin'ny investigation anao ay ty olona iresaka raisa ireto olona voasambotra ny tsefa ireto olona voasambotra ny tsefa nefa ny rehefa nataonao ny investigation sur une ou deux personnes dia mialatsiny atoko tsy zany nanoratra azy fa ny François efa ela ny tao anatin'izany atao hoe réseau maloto matoa avoakan'ny olona amin'ny gazeteria ny sarinao zay ny repreniavako ary tsy mibareko tsony ny masiny satria efa de fait efa fait internationaux un réseau qui a été démantelé de trafiquants de voitures de luxe. Hey, retuizu. Fakio, une gazette publiée comme moi ligne, ou des fois comme nareo, un lien de faveur, du gag nareo. Attends, ça écoute ça. Il retourne le nareo, les ramatouti. Hoe vavolombelona za préciseko tsara tsy mbola niteny teto hoe marina na diso raisa fa amin'ny mahabaivoaka azy sy izy miteraka ao anatin'le période mamaivay no niteneniko hoe respecter le droit de l'homme, du moins le droit de l'enfant du nouveau-né zay no niteneniko aza fangaro mihitsy tsy mbola avoay. Au contraire ary zany namoaka ny vaovao iny voalohany hoe ho fantatrao momba n'ity ramatoa ity fa za tsy nafantatra tamin'iny hoe ay io ramatoa io bevoka fa raha fantako mialatsiny efa tsy navokako kosa aloha efa niteny teto fa za tsy maneno dresy zany olona bevoka ve tamin'iny tena tsy afeniko aminareo fa je m'en voulais complètement et publiquement je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Publiquement, moi-même vis-à-vis de moi, ça fait honte, j'ai pas pu vérifier. Quand on a tort, on reconnaît, même publiquement, c'est tort. J'avais tort de publier la photo de la dame enceinte et je m'en voulais à mort. Vous voyez, ni ligne éditoriale par rapport à un petit outil. Des nouvelles par rapport à des nouveaux-nés. On m'a attaqué, mais je m'en fous. Par rapport à ma conscience personnelle, je m'en foutais de vous dire. Seulement, je ne lâche jamais un dossier. Du par fleur.
Et ireto olona arovan'le Ramatoa soi-disant dans la ligne d'impartialité, le monopole de la vérité. Efa gangster hatramin'izay. François no ny source sy ny référence vakio. Donc, asa rera olona azo valorisena ve ny témoignage-n'izany olona zany satria j'enlève de là le jeune homme. Hein. J'enlève et j'écarte de là le Koufali Daya. Mais, et l'autre, Mikou. Mbola zaza vao miana mamindra ao anatin'izany atao hoe Salegy. Fa Stéphane Kamisy, Sergio. Carré olona. Aloha tsy teny fa vakio ny référence dia hitanareo hoe ohatra mba tokony mba misy zavatra ihany azavain'le Ramatoa hoe en plus tsara tokony manana moyen be dia be ianao source de renseignement investigation alohanao tenenanao ijoroanao hoe vavolombelona an'ity dia nampidirina any am-pigadrana misy antony fanjakana tompoko matonana nametraka an'ireo olon'ireo tonga dia anitsakao que vous n'avez pas eu l'intelligence de vérifier, mais l'État a vérifié. Pourquoi et comment? Parce qu'il y a des gens qui travaillent. C'est pour ça que je vous dis, ici, c'est pas seulement ici que ça se passe. Misy zavatra tsy azonao aseho eto satria mety miincriminer olona, mety manapotika olona, mety mahafaty olona satria io réseau mafia io dia mamono. Nga Lionel zao no ny tena hoe ireto olona reto no mibaiko anao hoe vono io karahan'io tao amin'ny city, tao amin'ny la city. Que vous voulez, moi je vais exhiber les preuves ici, io proof. Dia fantatry ny olona hoe avato zany. Takanika Niandry, Béard. Moi je sais qu'il s'apprête à fuir Madagascar en ce moment. Moi, je sais que José Auguste, il habite dans un hôtel qui s'appelle Relax, en face de la société Inside. Je ne peux pas divulguer plus pour des raisons de sécurité, du moins sécuriser mes sources, mes lanceurs d'alerte. Oui. Popularité. J'ai pas besoin de ça, moi. À la limite, quand je fais cette émission, en même temps, je m'adresse à vous qui me suivez, mais c'est surtout à l'État. Prenez vos responsabilités. Il y a des choses qui se passent. Izy dia miteny Ramatoa lantre Kotomanga. Tsy mampianatra ny olona mihitsy izy hoe tsy araky ny sasany ny rythme président. Fa ny tena marina dia zao. Tsy araky président ny tena rythme ataony lantre Kotomanga. Inona ny tena ataon'iny Ramatoa iny? Aza adino fa Ramatoa lantre Kotomanga sy Koufali Daya dia tena mifanakaiky. 2 jours, 3 jours alohan'ny samborana ny Koufali Daya. Mbola niarany sakafo izy. Ah oui. Tandremo. Teneniko anareo hoe miafina efa miditra amin'ilay sujet fatelo tsika zany. Madagasikara dia lasa toerana fiasan'ny karana gangster. Ary le fitondram-panjakana de quelques membres que j'appelle les pourritures autour du président, qui rôdent autour du président actuel, sont vraiment
impliqué de manière vraiment profonde. Tena lalina ao anatin'io resaka réseau karaha io. Vous allez me demander jusqu'à quel niveau? Mais à un niveau où vous n'allez jamais penser. Question mipetraka ao amin'izao fotoana izao dia mametraka hoe le président en est-il lié ou pas? Ouais. Zay no mahatonga an'izy le président est condamné à démontrer par des décisions, par des arrestations spectaculaires, on va dire, ou je ne sais pas comment, pour au moins démontrer à la population, à l'opinion et au reste du monde qu'il n'est pas concerné dans les affaires, dans les magouilles que les autres ou le président sont en train de faire. Aza adino fa tsy sarotra ny mijery an'ireto olon'reto hoe aza manontany tena hoe mba miasa ve le Sanfine e? Mba miasa ve le Bianco e? Ao anatin'ny formation'ny olona mihitsy manao Bianco zany na Sanfine zany ny hoe BMA. Ho anareo izay tsy mahalala ny dikany BMA dia hoe bien mal acquis. Na ESC, enrichissement sans cause. Je vais même dire hoe élémentaire zany. Donc azon'ny fisika atao mihitsy midina eny amina tokantranon'olona anankiray dia procédé par procès verbal hoe tonga eto zay hanao contrôle fiscal. Tonga eto zay Sanfine tonga dia miara-mitotona ohatran'ny any États-Unis. Tonga eto zay Sanfine, tonga eto zay Bianco, tonga eto zay fisika anontany anao hoe aiza aby ny facture an'ireto tomobile reto, dia afaka anao ny facture. Ay nandoto anina tsara ianao sy ny karazany, taiza ny session de devise nanafaranao azy, tsy misy aloha voalohany. Petraka amin'ny fanontaniana. Faharoa, avaiza ny source an'ireo volon'ireo? Tsisy ary tsy mazava. Fahatelo, conclusion. Rehefa tsisy ny session de devise, tsisy ny source mazava ho azy, mazava tsara, dikan'izany de suite scellé daholo le tomobile sy le trano raha te ho efficace le fanjakana. Zany ny nahatonga n'éliminer tamin'ny 2012 ka tsy ho candidat. Zany ny teneniko tany Ambatondrazaka. Zany ny teneniko tany Antanambe. Rehefa feno ny terrain de foot anankiray rehefa ny ampesena, tsy navela nanao zay tao Antanambe tao an-tsena fa hoe ndana mandeha amin'ny 3 kilomètre ary mbola tonga ihany nefa ny vahoaka. Iny nga Francis Turbo vavolombelona amin'izany feno Antanambe. Terrain de foot Antanambe. Minimum ny olona tao tany amin'ny 6 000 à 7 000 personnes tany. Nilazaiko mihitsy tamin'izany hoe 99% anareo dia any Tsiafa daholo. Tamin'ny 2012 zany. Une semaine après, j'étais éliminé. Za telo taona mipetraka tany Madagasikara. Tamin'izany. Efa nanomana. Mazava. Zay le izy zany hoe misy zavatra mampagaga ao amin'ny firenenao hoe raha mieritreritra ianao hoe opposant le olona. Eto amin'ity fandarana ity tsy opposant zay. Eto amin'ity fandarana ity tsy pro-pouvoir zay, fa pro-famarinana pro-vahoaka zay. Ka raha eto nareo nanenjika anay hoe iainy dokafandray Andry Rajoelina dia dona amin'ny rindrinao nareo akapoy amin'ny rindrina ny lohanareo. Ainy dokafandray Marc Ravalomanana dia akapoy rehefa tsy zakanareo. Satria ity fandarana ity tsy natao hoe pro an'izao na anti an'izao. Ity fandarana ity dia ilazana ny marina sy ny zavatra mitranga
araky ny teknika sy ny norma tokony anaovana azy ary tsy maintsy anaovana azy. Ka zany raha vendrabelana ianao zany mihaino an'ity émission ity dia aleo tonga dia mijanona teo voalohany satria tsy hifanaraka tokoa tsika zany. Oui, bon, ezaka malina ny fanontanianareo a. Eny e, marina ianao Rondalambo hoe vehivavy ny amin'ny ankalazana ny zon'ny vehivavy marina zany ekeko ny teninao Rondalambo ny teny an'izany fa rehefa mba miteny moa dia tsy voatery hoe eny e, tsy maninona e, samy manana ny fomba teniny. Eny e, tsy amideny ireo mpiasa ireo, zany ngany teny anao MD, garde à vue ny teneniko anao teo fa tsy MD. Monsieur Fleury Poutine a ses raisons, oui bien sûr. Comme on dit, ny tantara hitsara, oui. Mafy ny zazavato zany mahay izy. Ok, merci. Ny tsara tokoa ny tantara saingy efa aoriana foana. Ka tena marina tsy mipetraka tsara ilay lalàna eto Madagasikara vao mahita vola ny mpanao ratsy na ny mpitondra tonga dia tapiny, bien sûr zay mety. Ny olona amin'ny président na te hanala olona izy dia mety matahotra satria mety akama angambany dia manahirana. Oui, possible zany a. Possible mihitsy zany ary izay foana ny problème ny mpitondra rehefa akamany dia zay. Ok are, andefa hira anankiray tsika dia ilaza vaovao anankiray amin'ny organisation sy ny karazany amin'ny ataontsika eto sy ny manaraka. Raha hoe Tuatukana wiswano kabula satu itwana cheni saure chisao chanya twambuku mulati yashamzo bonya vitumbu ile fitiava ku ano avec Jena Fatina Tikiana Como cajuana aqui Quero nada mono si Vida tuja me life ti Na vida eu Tikianu Aruma jamati Levo a dele fanova ti Fumita bashawira Udore majaki sai Namarwaziro Manenzika Antique Always in general Fatiga simencio da fite Santo que não te louco Majakina ku Sausia não me alakati Me fanka fui Si inatuman Rani sarakati Sana chinyam san Averiku Jena Fatina Tikiana Numa cajuana aqui Quero nada mono si Vida tuja me life ti Na piraia Tikianu Aruma jamati Levo a dele fanova ti Fumita bashawira Udore majaki sai
Produisons des pommes de terre pour la filière qualité Carrefour, avec un cahier des charges quand même dit plus que tous les camps pour avoir un produit qui a du bon. Pommes de terre raclette la buzz. Filière qualité Carrefour, unie pour les producteurs, l'environnement, les animaux. C'est aussi ça, à Ia, ny zavatra tsy niresahana nefany ho teneniko eto a, dia ny resaka ny ajo Andriana Navelo. Isika eto amin'ity fandaharana ity zany a dia mahatsapa hoe ny zavatra teneniny eto tsy voatery hoe androany nareo no hino azy a, fa rehefa mitranga ilay izy dia eo nareo vao tonga saina hoe kiravo kosa zany a. Fa izahay ho a eto amin'ity fandaharana ity dia milaza aminareo hoe ny cartel ny volamena sy ny cocaïne dia mieritreritra hametraka olona ao amin'ny fitondrana ary hiezaka ny ampidina amin'ny fanakorontanana, ampidina ny vahoaka eny an-dalambe amin'ny fanakorontanana ary ao anatin'izany zavatra any dia volabe no mandeha. Volabe no mandeha ao anatin'izany satria raha ankeo fotsiny zao ianao mahita hoe ny cocaïne amin'izany drogue dure no tonga ao Madagasikara, tsy mamorona matoa miteny an'izany fa misy ny zavatra azoko tenenina eto, misy ny zavatra tsy azoko tenenina, fa mijereva fotsiny nareo ny Google dia mahita nareo hoe tamin'ny taona izao nisy trafikana cocaïne 650 kg tao Madagasikara, dia ho hitanareo hoe rehefa nalefa tany a Maurice ny test pour expertiser le produit dia heverina avy any dia tsy tatohan'ny Mauricianina hoe Lafarina ilay izy, tsy ny Mauricianina ny diso fa ny olona nandefa an'ilay produit izay Lafarina no nalefany dia mazava ho azy fa nirecuperen'ny tompony ny produit rehefa avy eo 650 kg de cocaïne drogue dure zany miteny anareo fa volabe amina million de dollars zany. Manam-bola be ireo olona ireo. Ka efa bolana lasa izay ny teny hoe tandremo ho anareo opposition, raha taraka amin'ny KVV nareo dia lasa ny tanan'ny olon-kafa ny fitondrana. Misy ny korotana fa raha tsy mahay ianareo opposition dia lasa ny olon-kafa izay olona ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ihany no aka amin'ny fitondrana ary na Andriamatoa Andry Rajoelina ary amin'izay fotoana izay dia tavela sur place eo ihany koa satria lozan'ny ralahy ary amin'izay fotoana izay dia tena fanjakan'ny Sodoma sy Gomora na hoe tena fanjakana Jilamboto tena jolahy no hitondra ao Madagasikara. Lasa ny volamena, foana ny sokatra, foana ny boîte rose, hiboridana tanteraka Madagasikara. Tsy mampaninona na tsy mino aho nareo hiteny an'izany fa za zany tena miteny hoe na ny opposition na amin'ny fitondram-panjakana mila mitandrina satria miangavy anareo aho zany tena ny ahy zany tena izay mihitsy miangavy anareo aho hifampiresaka. Efa nitononoko teto ny anarana hoe Marc Ravalomanana satria izy ny zokindrindra ny Ray aman-dreny Ratsirahonana, Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Andry Rajoelina, ireo ny efa filoha
Mila mifampiresaka nareo. Amin'ny ho avy ny firenena. Tena mila mifampiresaka nareo satria enjana be le resaka vola be ato ambadika amin'ireto cartel ireto. Jereo fotsiny hoe misy olona hosamborina dia mampagaga. Tsy mbola hatramin'izao mbola tsy mivoaka any amin'ny sitan'ny pôlisy na ny page Facebook ny pôlisy hoe recherché ty olona ity. Nefa zay no natonga nananao an'iny fandarana iny tamin'ny tapabolana. Nefa raha vao olona ohatra hoe mafiady ery zany, araky ny tenin'ny amika Rakotosamanana hoe raha vao mafiady zany dia rapida be ireto pôlisy ireto mamoaka hoe ity olona ity ho antidy. Fa raha vao kalibrana matanjatanjaka, karana enjakenjana dia tsy mivoaka ho antidy. Miangavy anao Andriamatoa Ministra ny sécurité publique, avoay amin'ny pejinareo le olona recherché mba hitadiavan'ny vahoaka azy, satria ohatran'ny te anao nareo hoe efa lasa le olona, zay vao mody avoaka anareo le saran'le olona. Firy andro ny tenenana izay hoe misy olona ity ny tena deba amin'io, dia vomaly ve vao nampidina élément 80 any Tamatavy nareo, nefa samy malala daholo fa efa lasa le olona. Engane mba tsy lasa izy. Fa izany diso. Olona manana nationalité ve dia hijanona fotsiny eo. En plus le olona manam-bola afaka manofa sambo. Alors zalahy hiditra dia mba miala ny La Réunion dia présenteko ny passeport frantsayko dia maka avion mandeha makany makaiza re makany La Réunion mandeha Maurice dia Maurice maka avion makany Dubai, Emirates. Ohatrany hoe mena fotoana le olona ahafahany hitsoaka. Ohatran'ny hafahafa. Dia ary ambadika nefa misy olona manao provocation na hoe mahasamby défier une république tout en étant au sein du gouvernement. Le gars, il est au sein du gouvernement, il ne démissionne pas. C'est pour ça que nous avions demandé, raha tena milay ianao Andriamatoa Adzo Andriananarivelo, démissionnez. Vous dites que misy zavatra tsy milamina ao. Vous dites que misy zavatra makarary anareo. Vous dites que rehefa misokatra ny vavanareo après an'izay telo taona, migalabona fotsiny tao zay ianao, misy garde du corps, misy 4x4, misy vola miditra. Voatolotra daholo ny tany rehetra raha ny Antananarivo, Madagasikara. Mialahy. Ary d'autant plus anie Andriamatoa Adzo Andriananarivelo, tsy vao io ianao ny mpamadika e. Inexistant ianao tamin'izany andro any fa Kiara-Valomanana no nitondranao teo amin'ny sehatry ny politika. Tsy namenatra anao no namadika Kiara-Valomanana. Tokony ho fantatry ny tanora amin'izao fotoana izao zany. Ka rehefa mpamadika ohatran'izay ihany na misy dia tohizo ny lalana, ndeza tsy izy apetrao le démission. Fa tsy ny olona tapitapika eo coïncidence dia mipoitra indray rehetra le entrepreneur manam-bola tamin'ny ministère nentin'ny Adzo Andriananarivelo. Je reviens comme une litanie sur cette affaire. Parce que arak'izay teneniko anareo zay hoe sao isika lahy mitonatonana ka lasa miantsampy any amin'ny Adzo tsy fantatra. Io tsy Adzo irery a. Efa misy any plan-na olona, anaran'olona
ao anatin'ny dispositif an'ireto le cartel ireto. Dia iny ianao malagasy marivo salosana hoe aleo kosa raha mitady olona vaovao. Marina mihitsy le nini an'nga fleurirako eto Malala iny. Nini zany no teny azy voalohany. Fa tsy hoe nini dia lasa ianao mandeha miatsampy amin'ny azy tsy fantatra. Potikintsika amin'izay fotoana izay, ary izay zavatra hoe nitaritako antsika foana eto hoe tandremolahy. Tandremolahy. Ianao mpitondra fanjakana, raiso ny adidinao, manapa-hevitra soyez décisif et dissuasif. Évitez tout ce qui est korontana. Qui puisse amener. Tena mety zao le nataonareo iny najanonareo. Sy ihany fa mipresizenareo mbola dinika fifampidinihana le valizy misy pneu. Iny kosa aloha tena tsy norme iny. Fa le resaka hoe ny se rétracter DG, na tsy ny se rétracter ary ianao naresy ny syndicat na mpiasa ny CNAPS l'ancienne iny LFP. Satria désintéressé le acte, et en plus le olona nanao an'izy de bonne foi. Donc tsy voanao mihitsy izy DG amin'iny. Autrement lasa procès politique izy. Dia normal raha midina an-dalambe daholo ny syndicat rehetra avy eo dia vita kabary. Ndrava maraina amin'ny fiangonakarivo sy ny fitenenana. Ndao ary mandram-peona daholo lola ny antsika tsy miala aminazy. Io non ti misy zony vehivavy itsika, zonay vehivavy izy ity moa ohatrany hoe fangaro amin'ny hira amin'ny fity fa le hira tsara zay nandefasako azy. Ndao ary. Oui, madame prima donna. Reo le bandy tany Mazanganga mba le bandy Mazanganga mba le teneninao hoe tel la cocaïne io Misy viavy misento mitomany miondrika ty maharigny mibabinitsy raha reny dafa latsaka agnaty izina kara olo nazo poizina irifiry family artizina viavy zao ke ontrany fo nefa tsy afaka mitenany ny ankapiasan'izy ireny matapategna fa very hagnivony fiaramonina akaze ny vono sy ny teny maharary atony sonevia maakaze ny fany mbana famiravira efa mitsindrano. Tsy haiko indray io
resaka Thaïlande io tamin'ny jery Barea iny prima donna tsy haiko indray io tena ialako tsiny. Azafady tompoko mba hazavao e. Efa metraka velomitsika mandra-piaona tompoko satria efa harivariva ihany ny andro ary maky hijery baolina ihany koa mandra-piaona tompoko samby ho tanin'Andriamanitra daholo. Zavary